Vola enitsy ariary no nanomboagna ny asa fanamboarana ny trano-piangonana Adventista amin'ny tamin'ny fafito tao Ambalakaza, Morafiny, ny 12 Jona taona 2020, izay fotoana nanaovana ny vato fototra ho mariky ny fanomboany asa. Ny firaisan-kinan'ny membre sy ny fanohanan'ireo olona tsara sitrapo no antoky ny fahavitany izao trano-piangonana tsara tarehy izao araka ny fagnazavany olona Arlan Zafiday. 17 taona katroka no fiam-potoagna lany tamin'ny fananganana ity fiangonana ity. Ka ny Alahady faha 13 Desambra 2020 lasa igny no nitokanana izany fiangonana izany. Fiangonana Morafiny manokana nikoragnina tamin'ny 7 Juin 2009 koa no nanomboka ny vato fototra ity fiangonana ity. Tamin'izay fotoagna zay moa zany niezaka ny fiangonana membre satria mba te hanana zavatra manjary. Nefa nivolagna am-pilatagna tamin'iny mbola somary natifify ihany. Dia rehefa nivory moa zany navory ny membre hoe ino ataontsika satria tamin'izay moa mbola bôbôly ny riba fa ny tafo kosa tôle. Ka nantonga ny hevitry ny membre hoe ataontsika tôle ve ny riba sy ny tafo sa ataontsika vato. Tena sosokevitry ny membre hoe ka fa magnano raha zala asa kinalikola satria namparahato dia tapakevitry fa atao vato ihany la izy. Vola am-pelantagnana tamin'ny fotoagna io 3 millions de francs. Zay ny vola am-pelantagnanay tamin'ny fotoagna zay nanomboka nanao izao fondation ity trano ity. Fa ny zavatra mahafinaritra sady saoran'Andriamanitra fa miaraka zay nagnano la fondation ny trano dia nirosaka tamin'ny membre fitahiagna satria isan'ny sabaty zahay nahazo vola foana, mahita vola foana hoentina anamboarana ny fiangonana. Ary agnatin'izay koa misy olona hafa zay tseny ny fanahy manokana manampy. Ohatra zao ny parpaing jiaby ty fiangonana ty zany zao dia misy olona raiky miantso azy. Dia koa fagnampina tao zany fédération ny tafo sy ny zavatra maro isan-karazany. Matsapa o manana tombony ny mpino Adventista ao amin'ity fiangonana Morafiny Ambalakaza ity. Azo antoka fa ataona olona maro ho eo amin'ny tompo raha ny endrika ity fiangonana ity. Ary itondra fiovagna sy fahazotoagna tanteraka ihany koa ho an'ireo membre izay efa nivavaka ao ny fahavitan'izao trano-piangonana izao raha ny fanazavana hatrany. Ny tombony nahazo fiangonana tsara ary tsy hoe fiangonana tsara izy koa ampitaigna amin'ny hafa mba isan'ny fiangonana sangany eto amin'ny district Tsiranga. Ka fifaliana ho anay eto amin'ny fiangonana Morafiny indrindra ho anay mpitaky ity fiangonana ity izao vanim-potoana iarahana zao. Fa ho an'Andriamanitra reny milahitra hatramitandrongina vaomaritra. Tegna mampirisiky andeha hivavaka satria enao mitsôvitra ato fô anao tsara misy tsiboka. Tegna maravoravo zegny. Ary le ezaka misy koa zegny tegna mampirisika antegna mba hagnano satria anao mahita raha karaha io zegny anao tegna hitanao fa nagnano zegny le membre na le nagnampy. Fa izy io zegny tegna hita zegny le ezaka misy mampirisika le vatantegna izy koa aminaka manokana zegny za zegny tegna manana risque zegny mba hagnano misimisy kokoa zegny amin'ny fanorenana ny asan'Andriamanitra. Ity fiangonana Adventista Morafiny Ambalakaza ity no fiangonana lehibe indrindra aorian'ny fiangonana Victoire Soamanarivo ao amin'ny fokotany Ambalakaza hoy ny solotenan'ny commune urbaine de Gosserez izay ny solotenan'ny Belitanana. Nandritra ny lahateny izay nataony tamin'ny fitokanana ny fiangonana Adventista amin'ny tany fafito Ambalakaza ny faha 13 Desambra lasa teo. Zaza nahantitra eto Ambalakaza ka dia makasitraka makatena ny fiangonana Adventista izay notoroan'Andriamanitra saina nisafidy an'ity fokotany kely eto Ambalakaza ity nanorenana izao trano fiangonana mijoalajoala ohatran'izao. Raha ny statistika nijerena ankoatran'ny Rasoamanarivo fiangonana Victoire Ekara Rasoamanarivo dia ity fiangonana Adventista ity ny fiangonana lehibe indrindra eto Ambalakaza dia akasamitsika.
ny amananako teliko dia hoe mirary koa raha mirary itsika mianakavy no mahatratra ny voalohan-taona rahampitso makasitraka makatena tompolasy tompolasy. Misokatra ho an'ny olona rehetra ity fiangonana Adventiste izay vao nitokana ny 23 Desambra lasa iny.